Ave kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra raikitra indray zany ty tantara hafakely malaza be ato anatin'ny réseaux sociaux iaraky ny Facebook, iaraky ny YouTube, iaraky ny Instagram sy ny TikTok rehetrarehetra fa ny resaka porte-à-poty. Inona moa zany le porte-à-poty? Amin'ny ankapobeny porte-à-poty de ilay gabone eny amoron-dalana, gabone amoron-dalana. Ny antsika zao ny gabone antsika malagasy de le izy le gabone miraikitra amin'ny trano, fa le porte-à-poty any amin'ny lalana any amin'ny tanin zareo mandroso de le gabone afaka bataina reny, de reny no antsoina hoe porte-à-poty. Fa ity resaka porte-à-poty malaza atao amin'ny internet amin'izao zany de fomba an-jareo mpanambola le izy zany e. Ohatriny hafahafa ihany le izy fa rainga alaiky e. Na izany zany ary matoa le izy moa miparitaka be de be ohatr'izay de possible hoe tena misy. Fa ny zavatra hoe tena porofo tena misy aloha zany mbola tsy nahita e. Fa be de be no manaparitaka zany de tena koa zany mba te satria mba te hisehoseho eto amin'ny caméra eto fa nareo akory angaha zany. De zao le izy zany. Zareo mpanambola manakarama olona akany aminazy de angeriny eto amin'ny vavany eto karamainy ndry ampiana tay vavandry sy totofana tay ny tarehindry amboniny zay ihany koa na afaka manalaza aloha zay aloha zany manalaza etseroa de ny totalim-bola ihany koa de $2000, $20,000 sa $30,000 total izy teo. Mahazo vola be ndry afaka vidianany trano tsy anaovana zao rehetrarehetra zao fa ny mampalahelo fotsiny de hoe avana kosa vendrivera de tototra tay ao ndry. Ny tay ange maka mahafaty matoa iny mivoaka mivody de iny tay iny ange zavatra maloto e. Zany hoe arakaraka ny olona rehetrarehetra aloha e. Possible mety efa misy dokotera miandry eo akaiky eo sao de misafotra ty fa matony ina tay. Le izy loha hafakely ihany na izany na zany fa zany efa samy mana mahafinaritra nazy ny filinana koa le olombelona de tsy afaka ataony inona fa zay le zavatra misy zay. Na zaratra ny tapatsina izy ahoana koa ary zany fomba zavatra vaovao zany. De misy karazany be de be le lalao ataony zareo zany fa io zany le ohatra matsy ravina ihany koa hoe asainy zareo le biby any amin'ny zareo zany asainy milelan'le vehivavy. De asa aloha misy vehivavy mijoro vavolombelona raha ohatra nareo ka te hijery an'le vidéo de miditra atao amin'ity page ty anareo de hitanareo ao misy vidéo mipetraka ao de hitanareo ao le izy. Misy ankizy mijoro vavolombelona mahakasika le izy ka matoa misy le izy de misy ihany koa zany le mahasaha fa na izany na zary ary aloha le izy zavatra manderaka ihany satria tena mivatandry hoe rangaha tototra ny zavatra maloto be iny de ahoana kosa zany e. Sarotsarotra ihany fa zany hoe samy manan'ity samy mana mahafinaritra anazy ny olombelona de fa samy mizaka mivokany koa zany. Nakamaroany malaza zany hoe nakamaroany top modèle le mpikarama manao mannequin reny zany no karamainy zareo. De be de be tokoa zany ao amin'ny Instagram zany ny porofo ahitantsika hoe ao amin'ny Instagram zany mantsy raha ohatra ka hoe ao amin'ny 1 million abonné eo ny follower ny olona anankiray de eo vao misy le vérifier ery ambony ery mivadika mangamanga le bouton ery. Fa raha mbola tsy nisy ny vérifier iny ny olona de mbola tsy afaka mandray karama amin'ny Instagram izy. De nefa misy le olona sasany le top modèle sasany zany mbola tsy afaka hatray 1 million mpanaraka anazy fa eo amin'ny 300,000 eo. De gaga amin'ny mpijery amin'ny réseaux sociaux sasany ahoana rito misy mangamanga sasany ny bouton misy anazy nefa izy olona mbola tsy ao anatin'le tapaka hatray 1 million abonné. De zay zany le izy resaka hoe business any ambadika any satria izy te halaza de manao an'le resaka porte-à-poty de zay mampatonga anazy hoe automatique izy tonga de lasa manaovana zareo affaire any ambadimbadika any zany izy e. De lasa tonga de malaza ho azy. Mampalaza tampoka koa zany mihinana le porte-à-poty raha izany. Mahita tara olombelona ka zany samy manana ny tiany olona rehetrarehetra ka na izany na zany aloha sady mandreraka le izy fa tsy atao akory fa zay ny mahafinaritra an'le olona de fa zay zany.
dia mahazo tokoa an'izay mbola te hisoratra anarana. Fa ingany ny vehivavy malagasy mba tsy ho voatarika amin'ilay izy a, manjary mandreraka be, manjary lasa mafabaraka daholo ange ny olona rehetrarehetra raha vao misy hoe malagasy anankiray manao tonga dia na dia ny olona tsy manao ara lasa afabaraka daholo hoe ilay vehivavy malagasy rehetra. Ingany mba tsisy hanao an'ilay izy vehivavy malagasy mba ho rehare amin'ny Madagasikara hoe mba tsy manao an'izany koa tsika e. Fa ahoana ozy indrindra piso kely. Raha angamba tsy lava resaka be fa manaraka indray ny toerana dia mitatasiky tsika rehetrarehetra. Mangasitraka anareo manaraka ny vaovaontsika ato amin'ny YouTube, ato amin'ny Facebook, ato amin'ny Instagram, ato amin'ny TikTok. Zay fa mandra-piaona indray.